efa enjy moa vaovao farany sady efa rina mikaran'ity kibotsibotsina mandrakizay ity. Sy resaka resana ary lola resana fa zana tsy ravina. Izy nanavitra kala bobina. Isy nanavitra hoe? De izy izao? Le hoe izy avitra aloha efa avitra izy zay. Fa le toerana misy anikala am'izao mety afaka ny zaza tsy misy eo kibondry io. Ka ny tiako fantatra nge zany de aiza le kala ratsy vitan'iny am'izao e? Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Izy ary zao ny tena tsara vitany. Satria? Satria eo akaiky ny lanja. Ary ny tena gravy. Izao. Hitatary izy hoe indrisy likany atony ketika ny fakanakeriny azy. Namono idirako am'izany. Zanga moa izy nafantatra hoe zany nampirisika ny likanao an'izy zavatra izy. Donc aferan'izy sy lika zany. Marina aloha zany. Tsisy nafantatra raha tsara ihany. Hoe indriny tena ratsy sy atony ketika ny kidina pininy. Donc mila tapenana ny vavako sao dia mipetsipetsina any. Lola. Manao ny volo? Izy toy tsara, tsy tsara, eo e. Ka namba tsy mba hijery azy any? Mpanariko ale mijery azy fa ny problème ty le zaho any an-dafy ty tsy maintsy miveronany ahako. Fa indrindra ny olana amiko hoe izy zany no anakinako an'ireo mpanana eto Madagasikara eo mandrapara. Inona ny olana amin'izany? Ameo tantariny lanjako. Io indrindra ny olanako. Lanja hitanao iny fa tsy manaiky izay temeniko. Tsy mety anaiky aho. Tsy hitako izay anao anazy. Maika moa misy an'izao vola hoe tsy salama zao ndray koa dia vao maika difotra ao izy. Da inona zany tokony atao? Zay no tsoroko aminao fa nitsoro manasako anao antena. Izy zany no anakinako an'ireo mpanana eto Madagasikara eo mandrapara. Mandra-pahativolazaina na mandra-piveriko eto zany na mandra-piovan'ny lanja anaiky andrainy andraiky ny amin'ny maha-mpananany am'ireo. Amiko aloha tsisy olana e. Tsy mampanina an'ala izy fa miankina aminao ihany. Ohatra ozy izy ianao hoe zay ny hitanao fa mampifamety zatra dia tsy mampanina anahy. Zay mihitsy ny heveriko mety satria ianao amin'ny maharen'ny lanjanao ianao ny tsy hangalatra, ianao ny afaka hikarakara tsara araky ny tokony izy amin'ireo fananandreo aloha voalohany indrindra. Fa ro manarakaraka an'izay ianao amin'ny maharen'ny lanjanao ihany koa no afaka hisarika azy tsy moramora anatona hoe anatona aloha ny anankiray dia anaiky fampanana an'ireo zavatra eo ka tokony handray andraikitra izy. Fa atao tsikelikely satria hitanao hoe izy mbola tezitra be iny dia tsy azo tonga dia forcena be le izy. Misaotranao aloha manaiky amin'ilay izy fa ny zava-dehibe ho antsika ny ilay izy anaiky e. Zay ny tanjona mba ezahana zany. Fantatra langa vola? Nye. Piara-miasa amiko ny dadany. Ny dadany? Manam-bola be zany ny dadany raha azoko tsara? Nye. Izy aloha olona manam-bola. Zay zany natonga ny lasa kiakateriny amin'ny vola. Angalana an'ilay saosy be. Tsy nakakeriny amin'ny vola zany aho. Fa izy saka matin-drano na votako. Dia izy raha nakakeriny azy? Izy? Tsy haiko. Fa efa latsaka tao anaty rano vola ny antsonjeo. Dia izy tomboko tao. Za zany raha zavarota lasaka beloha. Ny marina amin'iny tsy maintsy ho fantatra foana. Zao dia efa mitsoro ny marina dia mba mena ela ny sazany lahy. Ka tsy nakakeriny azy any. O zalahy, idio any io e! Efa complet zany le problème amin'ity rehefa dia tonga dia alo avy le jiro fa sao dia tapaka eo. Fazia. Lola. Are
dia ahoana kizo lita zaho amanjana tsy mety anrodanyzao tia tozy roro mitady ina vaovao an'zy lanja kifa izy andray a haiko azy zay inareo ve ty de tsisy afa-tsy lehilahy resanako ka tsy hita mihitsy neky izy pisoka karakara ny vola izy satria mararika ala fa mikarakara ahoana dia ahoana zany vadiny vola justement maman lasa nitsoka hono Lucas dia eo mihitsy ny tena problème satria reny tsy maintsy hifamerana dia zety eo zy dia inandray aky izany ataoko amin'izany tsotra kely ka mody manaiky amin'ny mafelaka nzy satria iny reny lanja tsy hitako mihitsy hoe inona nydira amin'ny mafelaka amin'izany zany hoe le mila conseil nefa ny miseho-milay atao fotsiny zay a dia zany manao ny ambony zany amin'izay nareo raha andeha lanja zany aloha mandeha fa tsy firesahana ty tsy manindreo fa izytsika zany atyanapitany dia inona ny atao aty tandreo misy nakakery andreo dia izay sy polisy navitra andreo nakakeriny dia iza nakakeriny ana zay Bruno zay tora andreo dia mibataintsaka hoety mitsoka Bruno zay vo tadidiko Bruno tsy nakakeriny anazy amin'ny vizy ary nanavitra anao fa nga fantatry indreo tamin'izaho mbola mipetraka tany amin'ny mika nahafantarako anazy mpiara-miasa tamin'ny mika izy tamin'izany makahina aloha sherika tena azo andresaka izany Audrey, tiens. Niveau. izo Loul. bonjour mandroso Oui. mandroso petrapetra mofantsboky Ela aqui, mamãe. Tá amarrado que no. tsisy konoa aloha e zao efa zatra miady rery amin'ny fiainana Te ahoana marina que momba nin'ny alite anzy. leo be kosa ke za lola
ndroako tsy hipetraka atao amin'ny mpitsomo mihitsy raby io de aizy izy zao any mirenireny ohatry ny alika tsy manatopo any izy koa moa iny efa zatra ny vary lavo iny e de tsy malahelo kosa vindry ina moka iny tokony alelovako azy izy ihany na tonga ny lanjan-kahalana ohatran'io de boka zany raha etiko eny akoatr'izay ty mama tsy esy fa de zao manano fijerireanay tena hoe mitara-pofotra be mitafy tena voapasika tena amilay mizatra tena nykondry fa tsy azo tenena amin'ny olona ao aty za hoe de anao sotro be lavatango any vavandry mipetsopetsony io mantsy ambarao andeha ho any an-dafo raha mety tena hoe ve mama tena hoe toiso tena velano tantanako daholo ty fananandray manontolo Jésus Marie Joseph mandra-panaky ny lanjana azy zao dia za no mitantana anazy fa tsy mahita olona azo antoka mihitsy no nisy lay akizako ahoana kosa mokino mafelako anametrahana fananana tsy lanikana mahasepitra sy mahafaty daholo fananana ray manontolo zay kosa aloha e fa zao mama andeha fa tiana mbola marika be mihitsy sahady veky nalahelo anji fotsiny aho hoe any de meherako keliko iny tena anda tsy maintsy andeha merci anatia satransy baindry bay iny any zareo zay saka mba hantankela matavony zay zavady efa zao ve ny tany de mbola irisaka amin'ny anina aloha vetivety fotsiny ka nanao chéri ankalana ve anao sy le brinao madama niarina sy tamika fotsiny nafatarako anazy ary iza le mika any rangavany andafo zay nisy fotoana rangainy eritreritra fa hoe zany no tena ilainy apetraka tany aminazy ary misy ifandraisana fakana kely ianao ve zany tsisy idirany mihitsy io Bruno io ry nena navitra anay raha tsy anay mety efa maty ohatran'izay dia raha mieritreritra ao ary iza le baka keliny olo efa fantatro sa efa hitanao sady tsy fatako ny sitako satria nitapenana amin'ny masoko tena oko zay fa olona mararana io e eny ary andeha zay ary aloha zany fa mirary fahasalamana matama mandrabe Mafetaka mandroso manambahiny sika areny ty akoto mahafaty be kaly ka ty sisa mba namana ry lola mangindy efa nitodako ny namany iarena kely io iarena tsiregaraiky io iny tokony ataondrivinato fa tsy kalasarasy vola mainy andro be ny tany amin'ny macroélité tany tsy azoko zany koa ve de tsy azo hoe atovy a sy dirany amin'ny lanjy tsy miditra amin'izany tsony ary lola fa olon-dehibe lanja aloha izy anana ny safidiny aleoko za andeha ka vanondy petsandy
tena ve tena fa toto mahasepitra sy mahafaty mihitsy ny tsy maintsy ampindia reny andesy lahatra ny lanja hodiny any amin'ny tranga mity fa zany koa ve aloha le mifanarahany e leo atsena tedavon-ganivo tsy vola ahodina mifananangamika ray manontolo ka inona koa dirany volany sy ranivo amin'izany eno tsara andeo any an-dafo raha mika de ranivo no asainy mitatana mifanananray manontolo mety amin'ny tenisany zany ko rehefa efa miany andranivo ve moa fitantanany dia inona tsony ny azo atao amin'izany misy azo atao foana kala mba ampiasao aty kokoa ty fa aza metrahana bozaka fotsiny miaraka nareo sy mafelaka de manao sograsy any amin'ny lanja sa tsy azo koa le hoe sograsy mandoto rano oh là là anina ty ndray aninonao a efa miteny aho a fa ny anao any atrano ihany zaranao ary tsy roako mialao andramiroana koa jereko fongahanao rery ny trano ay de maiza mionona ny atrano fa ty braoko tsisy idiranao mazava fa inona aloha ny tena tsy amelanao anamakaty matahotra sao de tratra tratra amin'inona misy zavatra otratrarinao ianao mahana mifanao ratsy fanaonao any hitanao kely fa ndrasako otrany ny andro iny de nysaranao iny hitapoana nirika amin'ny tenany iny pointure ve ty fikala pointure firy ny tetahon-dramose ramose 44 amin'ito zao misy tsy mety reny eh aza manaiky anao kala meilleur te tsara velatsy sao dia verinao fa tsy fantatra oatra fenao sy lukany ray tsy kombakomba tamin'ny fakanakeriny anahy oto eo inona koa nidirako amin'izany dia izy ary kala matomboly ty za ve kala dia avitan'izany aho i kala sarano napirisika ny luka hanao an'ireny zavatra rehetra reny raha tianko fantatro tsy te alalan'izany afa tsy maintsy hitory aho dia mahaiza tsara manazavany amin'ny pôlisy tsy aoko oetrano dia akoverany kala nga misy proof dia isa zany ny antsoan'ny luka tamin'ny telefônina ny nakaboby mbola any daholo le mesagenareo rehetrarehetra e dia miomana tsara fa ho avy eo mihitsy ny argovera sady amin'le bekirany tsara amin'ny makandry eo tsy aoko na dia efa hivadika tsara maso aho lanja sondrefa ianao vao hita nefa izay mianaka efa niana helokely anao mihitsy ny zavatra tiako resana aminao tonga dia heloko nihetsika mihitsy le za sao vao naheno feo any dadany
Esory io zazo manina teny gasy mazava tsara zany ma esory io zazo io tena efa maneritreritra tsara velona aloha ny tenanao an'izany resaka zany nieritreritra tsara mihitsy matotongety sady tsy asambatra anao no hitazomanao an'io zazo io ary tsy asambatra an'io zazo io koa aza ty tena lanja zanatsika ve dia vonoko aminao za tsy afaka miaraka aminao sara sao dia zany namay anao amandrika anay tazona an'io zazakely io na tsy tianary ianao lanja za tsy analazazy zany fisisa mba fahatsarovanao amin'ny fankatiavantsika tsy manaiky ianao tezay fa zany tezao ihany koa ny ianao rehefa zay ny lohanao ianao zany ramoseno vadiny tenandro selay mamako fotsiny ai zafady ary zao madama be vokenao bijokera vekany eno tompoko zao a somary sarisarotiny a dia mila mitandrina tsara dia manomboka zao a mitondra namana rehefa mandeha fa tsy mandeha rery dia reto a fanafody dia hoentina vidiana dia arahana tsara daholo amin'ny zavatra tsy azo a dia hoentina miverina aty izay dia mirazy amaniny ohatra fanina indray sao dia vaky ny ranondohany petra aloha akana tsara sava ndraiky ndia amin'ilay fanotsanana be nataon'ilay dokotera be ohatrany hoe tsy mijery ny masony fa avy antitra be manoloana anazy be lehilahy lola mba misy zavatra angatahako amin'ndraiky a ahoana ki maman aza mbola tenenina amin'ny olona ki hoe be voka vadikala hoe mitokolisy io ny avantagenzy automatikina azavady lanja ka zay nge ny tena olany hoe zanako lanja le izy fa zanako lioka aby eo onenanao foko raha vao misy mahafantatra fotsiny zany a dia mikorotana indray zay sy lanja fa za ve moa hitantaran'izany ba tsy hoe anga tatarale amin'ny akovera hoe zany nanao kidnappinange nefa ny zavatra tsy nataoko akory zaky tsy teny an'izany a tena ki mamoa fa mba mendribory kely fa tena mahay ny andro be mihitsy daloha ndeko na dia tsy afaka miandro mihitsy ianao ty za fa miteny andro hoe rehefa mirava hoa dia ny amin'ny resitosy izy ianao miresaka ka manina ty sa matahotra n'ilay raha matobe iny ianao tsy zany fa manaletritra ny ambodika anao izy dia tsy tiako sao dia manao cinéma be ty amin'ny toeram-piasana dia manaiky ny rahonany tokoa ianao raha tsy vitanao momba ny mivadinao iny a asoroko aho ty zazy ty syria aza manao an'izany ria ireo range mba zanako ve dia mbola andeha ho asoronao indray dia ailio ihany le janine iny dia vity aza matahotra anao fa mikarakara divorce aho zay
Ampidray mandeha le fa mbola tsy apy. Ampina aminahoana fa efa tsisy tsony fa andao hiala fa efa voabengy anareo. Tsisy miala eto androany. Ampio tapaka ny bota foana e tsy maninona. Inga dia mibota fa anareo fa mama. Tsisy miala eto androany. Volo. Tamarary indray. Tena problème sady indray. Misy aminy. Mivoaka iza. Andriamanitro. Dia ahoana? Efa fantatry lanja ve? Ka izay nge noteneko aminareo problème. Le izy tsy zanako lanja fa zanako Luka. Dia ahoana ny fomba itenenako amin'ny lanja hoe bevoaka ny Luka. Inona natao amin'izany? Esoriko any. Ory vola. Samety daladala. Izay efa tsy manana rehefa tsy fidiny ke soriko any io. Ka ina ary ny tetavinareo ataoko eo e? Avelao fotsiny aloha, asa mbola miteniteny. Nanao mitady mitiala materaka. Sangesaka izay a. Tena fotsiny nataonjy tany. Izany e tany e. Fa olona misotro toaka be nitako tao dia lasa nandeha. Sady olona ohatrany koa ve kiny isariana ny lanja taitra azy koa. Indrindra tsy mahita an'izany e. Fa ny toaka sotrony aga tena tsy izy mihitsiny. Haiko tsara mihitsy mahafaty fisotrony iny. Koa zao melona ny ambony indrindra. Fa tsy ahoan'izay izany. Na tsara iny na ratsy. Reniny foana. Efa tsara menaka ampiasaina dia mihodina foana ny mahina izy. Izany tsy azahoanjy any lanjo. Ndao fahadramana indray izany. Sady zao maman tany mahavokatra ihany ny tiany mpamboly. Tsy azo. Sara zao bevoka. Vola koa atsoatsy bevoka. Indrindra ny kely voka eo. Dia anao bevoka koa zany. Zay mihitsy. Sa zany anao bevoka. Leo atsena koa. Salama tompoko. Akita dia matany fola azafady. Fa misy inona tompoko? Madama fa maty amin'ny vadinao. Maty? Hita tany anaty rano no fatiny manomboka efa ho simba. Tena
tsy mahalala izany mihitsy ny tompoko. Ary maninona moa ianao tsy mipetraka any amin'ny trano vadinao? Efa fataon'ny Luka tompoko ny tsy mody an-trano. Mandeha mivoaka dia misotro sy miloka miaraka amin'ny namany ihany foana izy. Dia natonga ao an-trano ary izy mamoy vady fotsiny ny ataon'ny raharaha. Izay nampatonga na tsy taitra mihitsy na dia tsy nitady an'ahary izy. Ary inona fifandraisanao sy ilay Bruno? Mpiara-manao afera tamin'ny Mika io Bruno io tompoko. Dia tamin'izaho mipetraka tany amin'ny Mika mifankahalalànay. Manaraka anay ianao izany izao atao famitorana mikasika an'io raharaha io. Mamay nataoko. Allo izany. Andao tena matano. Manino ianao? Tsy manino. Tsy miforma fotsiny amin'ny. Mba misy aloha any amin'ny dokotera ka? Izany tsy manino e. Mety riraka fotsiny ilay nandehandeha be teo. Lohany makaina kely, no? Aleo lanjy eto ihany ka. Chérie, andao. Aleo aloha zaka rivotra eto. Marina chérie. Toa ianao indray nanavitra an'ilay olona nitoriana tany amin'ny pôlisy. Ka izy ny tsy naninona akory. Angamotsiny ilay olona tsy aika hitondranao hitsoka. Antso. Iny ary nanavitra anako. Averinao fa raha tsisy an'iny anga tsy efa maty ohatr'izay. Dia izy ilay sekanakanao ankiziny. Mila tatafintsika mihitsy ilay Bruno. Mazava be ty zany e. Le riny nakakeriny an'le sipa sady namono ny vadiny. Fantatra lehibe le dadan'le sipa fa manan-karena be angalany an'le zavatra. Dia ahoana ny ilazany fa izy nanavitra an'ilay sipa? Tsotra be zany le ty e. Le riny nakakeriny an'le sipa sady nitapena amin'ny masony satria mahafantatra azy. Dia rehefa avy eo dia modina izay n'lery hoe le bady anankiray no nakateriny azy. Luka. Saika hoe angalany vola be tany amin'ny Mika. Dia rehefa hitany hoe narahan'iny lehilahy iny dia saika ho vonoina mihitsy. Dia Luka sy izany sekanafinanao. Izy reriko izy andray arany. Sady hitanao ny tena mampiasa sianana amin'izao. Nisy pôlisy tonga nitady anahy tao amin'ny eny teo. Maty ny Luka. Andany an-trano Luka.
dia iza hono izany izao ny tena tetavindry ity ary tsy fantatro mihitsy a ay ve ndry sady mona marenina bila tsy haiko tsony ny asa atao sao dia afakasy eo e afakasa zaho hono izany zao mangala bady amin'ny patro sa mangalatra ny tokony ho afakasa mipetra tsara fa tsy famaly aminao ny alehako aty ohatray rehefa tsy mazaka dia andana ny aly moa zany zay tindry mihitsy lanja zany no atsoka tonga ato ndry mitady any talesa ny vadiny no atsoka tonga ato mpangalatra amin'ny vadinao fa andana miantso polisy tamin'izao tsisy atao ary tao tsy mazaka e janona raha vehivavy manjakely ahoana ke vaovao-ndry mpanao gazety tsy manam-baovao zany ve rikala tsy efa hoe lany asa inara vaovao e efa endrivo moa le hoe bijokery vola tsy azoko eko a zay be voka rety an ay ve fa zany aloha tsy azo tenena nizaniza mihitsy aloha le hoe zanakilanja ve ka zay indrindra ay ve efa pisindry fa zao mamoa mba saika mba indraky bobo kely a liany mantsy isa meheurako tsy tiako koa le mbola manana meheura pitapi ndao ary araka tsika mitera pare mba tsy maninona fa ohatra mbola reratreraka fotsiny maty eny ony lekany maty fa tiazana lalanao an'izany polisy ny tonga tao amin'ny ranivy tao nitady anao dia izay niteneniny hoe to hitany zareo tany maty ranotany ao ny fatiny luka efa simba dia ahoana ny lazainao ka tsy hitako izay tenenina zanga tsy mahatadidiny ninona mihitsy e zatoran'iny ihany no tadidiko farany dia izay eny mety maty marina izy vola ny polisy ny herim-birinao tsy te halala izany amin'ny zareo ianao dia nanon'olona foana sady asa soa no fanafitan'olona ny eny ataoko tamin'iny fa raha izany ny apigadra maninona moa fa heretako foana izy misio aza matahotra ianao fa tsy maintsy manao zay fara heriko a mba tsy hidirantsika senao amin'ny resaka io tena misaotraky vola ianao ary ny tena isaorana hoe tsy maintsy mandeha drenao rehefa meoneo antsika sy ianao
misaotra dia matoky andria nahoana se salama zay azafady nama volaka ohatry ny hitako tia izy lasa izaka izy efa lasa izy ka ay afaka mipetrapetraka petrapetra dia ahoana inona vaovao oay iagena aloha ny anaraka e iza moa ka tsy madiso Bruno ny anarako faly mahafantatra dia ahoana fa ninona moa zany ary sy vola namana fotsiny izay ka fiara-mianatra taloha tsara zany dia ahoana e inona vaovao tsisy a nahary tokony nretsina mba tena ratsy vitana mihitsy ka teraka lakosy fa manino misy convocation police tonga ny amiko hoe mila makany amin'ny brao antsika amin'ny rahavavy convocation momba niny matony Lucas maty maty ahoana matoko maty eny tapitra ny zatinandro marary ny vavoniko mena misy fanafody a no tsy azoko any Lucas io maty dia manino tsika ny voajo any amin'ny polisy to ankety dia inona zany no tenentsika raha tsy teo voakitikitika aloha dia volana aletika any tena sy ondrefa mety zany oe fa inandray na toko akoatran'izay ikala tsy mba zaza raikako tsy mbola navoaka ny kiboko sa dia tokony any amin'ny dokotera ary hoe za nga tsy maninona mety nisy sakafo tsy zakako fotsiny tia maninona raha matoritory kely makeny no bonjour
tena hoe reneraky ny avavekiny manao ny ataony dia ny tena mivoatonontononako Anisany nanino? hita hoe mifaty ny vadiny vola dia izay ny natao ankety tany amin'ny pôlisy. Ay ve! Rehefa tsy nanao ininona moa ianao ry Lola? Inona ny atahoranao? Ka ny vezivezy miakamidina nerikala amin'ny problème. Zay aloha e. Raha koa zany tena mampisalasala anazy Lola dia ohatrany rekeky ihany le divorce Lola. Bonjour. Ohatrany tsy nanafatra izy. Avelao atao ela be tsy hita mihitsy. Raha misy zavatra manahirana anankely. Na izany ary ve dia tsy mba hisy fotoana eo anao? Zao ry Rena. Tsy afaka miaraka aminao tsony. Fa tsy hisy vola koa fa mifamerina. Ay! Mbola nenenanao fa ny clientanao anahy efa fantatra hoe iza mariny ny vola mafatifaty anao iny. Fantatra hoe vatery ianao izay le izy. Tsy aloha koa fa mijanona am-ponamany izay tsy hisy disadisa tsony. Sao lanja. Rehefa tsy hijery anahy ihany ianao dia jereo hoe ianao niteraka anao. Any izy ihany izao marary mafy tsy fantatra ao akory. Fa rioko izy. Mafelaka fiza indray. Sa izy angeninao eo? Fa kabe adala sa monjakonjakany? Manino? Le hoe divorce vita sy tsy vita, iny tsy problème. Fa aiza ny ampombe vavy kalana? Ka izy tsy miady. Fa zao hoe zao tsaratsarana dia adoboka. Zay mivalifaty. Eny, ny valifatiny eo ihany Lola e. Fa ny mampatahotra anahy dia zao. Ho avela ho tavan'ny kala ratsy iny zany ny Arena. Manam-bola ny ery Lola Monsieur Roger iny e. Eny e, zay ataon'zy. Fa ohatran'ny ho sarotra ihany ny fandidiana. Tsy manina tsona tavony. Efa nina fanafody. Sao marina chérie. Asa mampalahelo be nge raha hita any. Mampalahelo. Kafa miparilavo. Tsy mba tokony jereny reny. Fampandriny. Efa nataoko ohatrany tsy nisy teo amin'ny fiainako. Ary tsy amela nindrangay mandrakizay mihitsy. Sady ianao koa mihitsy ny ohatrany tsy azoko mihitsy. Inona moa tsy resahanao amineny? Iny ny olona tena tianao sady navita amin'ny fiainanao hatramin'izay nefa ilikilika ao. Tsy mitovy mihitsy zany chérie.
ny tsy mampitovy an'izany tsy efa voaporofonao zao fa tsisy arenandray eto tany amin'ny enina ny kely ary tsy volana arena ny tezainy eny anao fa fitiavany anao ohatry ny zanaka naterany tsy tsapanao mihitsy izany aizy raha eto zao ianao ihany teno ny teny fa lasa mirenireny mivary lavo any izy Bonjour madame. Mba hanaovana 100 grammes amin'ity inona ny jus mety misy? Misy pomme de bachailleur de twist. Atao jus de pomme ary. Ok. Glacé. Glacé. Allô? Mamam-bola ho avy? Zao kala. Miôdiôdy any miaraka vera hisambotra an'zy. Zany mandeha mitsoka ka nitantarainy ka nivy tamin'ny lanja daholo hoe be vokany Lukanzy. Oui, dia afondolo afin'angarave ny dobo kely. Mety hovinao mihitsy ny ary na hoe izy mihitsy nitondra lehany amin'ny arkovera. Ka problème tsy maintsy nisy fa mila miatrika kara. Mila miatrika. Nana mandositra. Mandositra. Ok. Ok. Zay ve vao andeha ody misy étalé. Finona foana mbola hijanonanao aty e. Manara-maso ny asa? Manara-maso ny asa hoana tsisy asa hainao zany a. Andana mandehandeha any. Tsisy miala fa atao zay ataonao e. Oviana ihany ary ianao ty mba ho tonga saina hoe fa tapitra ny amintsika efa vita. Aminao izy ny tapitra fa aminahy izy tsy tapitra. Mbola vadiko ara-dalàna tsara ny ianao e. Ka inona ary zany tianao ataoko e mba hanapahanao ny divorce io? Ay, soraty aminary ny fananana rehetra dia ho hitantsika eo raha mbola tianao sarara tsisy intérêt antsony aminao. Ay, ho ataoko zany. Fa zao ny anay Sara tena fitiavana. Tsy volako zany ny anarenako ny tiavany any. Matoky an'izany ianao? Ya. Maivana. Zao zany a. To dia tsoro marina fa lany andro besika. Kefa reny lazaiko anareo reny daholo ny marina rehetrarehetra. Efa tsy hitako tsony sisa zay lazaina. Tsy teo marina mihitsy zany lahy. Ahoana hoana namono lany io ka? Tsy namono anazy a. Fa mety accident ngamba ny nahafaty azy. Fa tsy za mihitsy aloha e. Ho sahilana angela rehefa tonga any amin'ny fitsarana e. Za dia miteny. Tsoro marina. Ka tsy namono azy aho a. Eny a. Manasa tanana. Any fitsarana na mifampitady. Dia manao na paty bagagenao?
Ianao zay hatra mipetratsika teto efa intelo no angamba indimy no manontany an'izany fa efa tsisy an'izany tsony zao efa ianao zao mivady mariaziko ka nanaiky anao divorce raha zany iny zay zany vao tapa-kevitra ilay kalanty bavy be inona hono natapa-kevitra azy tampotampoka tao anapaka divorce hono izy a romeko azy daholo mifananana rehetra nalaika an'izany ino karaha zay ve ny avita azy inona ny problème zay ny tadiavintsika ianao hoe mieritreritra moa sa tsy mieritreritra ka tsy zay avitany fotsiny veloma mamaky atsika zao dia hoe toendray ny toyany raha manome fananana n'iny janine iny ianao na ohatry n'iny ary tapaka hatrany amintsika Chérie, maintenant raha ny trano tsy lesanao miresaka fa misy ina samy verinana fa ahoana tadiavin'ny polisy any am'le resaka lekala iny eve zany inona atahorandre amin'izany iny hoe victime ka ny polisy nga tia halala an'izany aminao e sady hitanao ny tena marina tamin'izaho le noentin'ny luka nandositra iny tena raha ny Bruno zay dia saika hoentin'ny zareo mitsoaka miampita rano zay a dia izay no tadidiko farany fatorana avy eo dia minera zay fotsiny aza avy andriany polisy chérie chérie fa manino zay chérie 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 zao nantona rao mianaka Abedina Ranivy sy Lantsy Fampidina ahoana secrétaire fakio le mampitsika oray voalohany ary bodila zayntsika fa marary foy mafelaka et suivant faharoa lasaina fa iarenana mikarakara anazy et suivant fahatelo lasaina fa nahodinganivy daholo ny fananankabika et suivant fahaefatsy tanisana daholo a izay rehetra resaka tsy misy apedina anazy et la dernière fa tia mifarany korotanana fotsiny amin'izao aleo isa vorovoro any zay dia mihevitra venare fa mety zany hoentina mba afaka kiala Anao ty? Dia lesy James. Mama vela ty? Lady. Zaho ve lesy dia fanontaniana. Mijaly lesy aty a. Inona fika? Tsy maintsy tadiavin'ny lavolo. Tsy efa iny aby nampitoboka laha ty dia mbola iny ihany dia tafiko le. Izy reriany lesy ny afaka manam-poroa fa tsy namono ny Lucas. Fa raha tsy zany dia milendrika aty a. Tenenina zany izy lany aty la? Teneny fotsiny izy hoe nalain'ny polisy tany an-tanàna noho le resaka Lucas. Dia teneno izy hoe izy reriany ny afaka manam-poroa fa tsy namono ny bandy iny a. Zay zany azy. Courage la. Ok. Tsisy atahorana kivola salamatsamatra karabaina reo kely fa ahoana dokotera mpivoky izy zany ve zazakely any tsy chérie fa mila manao repos tsara vola aleo makana tsara mihitsy aloha fa somary reradreraka indre io dokotera ya andeha ary aloha za fa rehefa tompon'ny biby rehetra mety ilainareo a
Sotra betsaka andrapena indray ary mirasoaky vola ohatrany tsy faly misy chéri fa soavana zany faly aka tampotampoka be fotsiny zay zany vao tiana misambo atsika sinao chéri hitandriny ataondry milamina tsara mihitsy konoa azo jife zany izay fa izay sy tiana amin'ny andreto ndrie zany makany fa sy Bonjour Lanja. Ahoana? Misy inona? Misy ilainanao maika be fa marary mafy mamana be. Zaho tena mbola sahirana kely mihitsy any. Fa iandro viana kosa ary ianao vao mba hijery anazy. Manana tompoko. Salama tompoko ny ianao. Dia madame Vola azafady. Madame Vola izy. Fa misy inona aloha? Misy ilanazy maika be mihitsy. Tena tsy misy an'izany vola zany ato. Fa iza mety ahitana azy. Fa le madame Vola mihitsy ny tsy fantatro hoe izy. Zany. Eny aza. Andram-pianao. Andram-pianao tompoko. Nana fa tamena. Ndana. Audio. Audio. Androso Lanja. Zaho ve anao ve tonga ty mandeha mijery ahy. Za moa ngana fantatry hoe marary ianao raha tsarina ny tonga niteny tao. So ihany tokoa moa iarena mijery eto. Sady reny hoe vehivavy tokony ho alena vady. Fa tsy varira amin'ireny fozaorany ireny fotsiny ianao. Nahoana aloha ianao? Tany amin'ny dokotera? Misy olona za. Ay, olona matika tsara. Zaho vokatra ditra andrainao. Mba niteny azy ihany alohany andehanany tany an-dafy. Hoe marary aho fa mila vola. Zavatra hafa namaliana. Zavatra hafa inona? Nahodin-dranivo tany ny lohan-drainao. Na ny fananany rehetrarehetra eto ary fa ranivo mitantana azy. Fa ino moa ny diran-dranivo amin'ny fananany? Mbola tsy mahalala n'iny ramatoiny tokoa ianao raha tamin'izao. Nahodiny koa ny lohan-drainao. Ary tsy mamenatra azy mihitsy manodina ny fananandrainao io. Ohatra ny nanodinany andray edy. Raha ataoko malala ny anarako mihitsy ny ranivo iny raha izay noho izy. So ihany arena mba nijerijery ateto fa raha tsy zany angamba. Terery teto. Sao dia tokony ho any amin'ny dokotera aloha ianao? Efa tamin'ny dokotera e. Fa ny vola vidianana fanafody omena raha misy ihany. Fa mbola tsy ampanao moa zany na mitanao ny dadako nitaizana sy nangalanao ny fananany? Aza dia faly mivatravatra ary Lanja.
zavatra tenenao tsisy afaka ty fa tokony anafosafo sy andangolanganoa zany amin'ny zavatra nataonao ny reniko niteraka anahy tany vavy tsisy ilavana azy mihitsy ianao fa inona daholo a zany fa tsisy fantatro ataovy ampanao raha matoty iny nanodikodinanao fananandray edy a fa tsy ny andramika koa nandeha alainao mieritrereta tsara lanja vao miteny a ianao mihitsy ny tokony eritreritra tsara sao dia verinao fa tsy fantatro fa ianao io mihitsy nameloha andramika tsy anampiny reniko rehefa tsy afaka ny hainao ianao a ale mandeha tsy atehaniko aty anao no mivadravatra sy mitavatava ohatran'io tena andeha mihitsy a fa zao ny ampidiry tsara ao anatin'io sainao io fa raha misy zavatra mahazo ny reniko a potehako koa ny fiainanao salama madame nahoana tady amatavotsy mbola tsy ao izy azoko fantarina ve inona tadiavanareo anazy asiana mandalana amin'ny commissariat azy rehefa tonga eo fa any ilana anazy sotra petsaka madame dia hoe omeny an'la Janine dolo ny falanana rehetrarehetra zay vao manaiky ny divorce le madame manaiky an'izany vendra iny koa aloha raha mitapitapy amin'ny toto dia atsipoko kalavoly ny ho any amin'ny polisy mihitsy io rehefa aveo mody andeha anadiady kely ihany hoe ahoana ampifandehana fa iny koa itsiko io ka ciao dia ahoana fikala aloha lahy ay fahavaliko ihany ny ataondry namana fa maninona raha tsy mahay aroatra zany samy heure ve kala dia tsy resahana zay vao mandeha any iro loha lafa marikoriko ohatray indrina hoe zao ny tena marikoriko eo e sa ahoana-kiry lola tsy miditra amin'izany aloka izay andeha aty andeha tsika dia mba apeo sady koa tsy havanana amin'le fedina lehilahy dia ao reo c'est pas mon problème raha tsy toetra kely mafialaka tena tsy fanina mihitsy a Anisinina tonga teo lanja dia teneny hoe ahodikodiko daholo ny fananan-dramika dia ahoana izy ianao tsy mety ny hainao izy tezitra be lanja zaho manaratsy amafialaka any amin'ny ramika ny ataoko raha manimanina ho ny reny dia hopitehany ako tsy fata mihitsy hoe raha tsy zah izy tsy ohatran'iny mihitsy ary tena miseho amin'ilay mihitsy ny ilay mafialaka iny raha izany fa leo anaovako anazy aroako izay aleo fa izany miresaka milanja fa tsy maneno izany izy misy polisy nitady anao koa teo ahoana nantaniko izay natadiavany anao dia mila makany commissariat hony ianao rehefa tonga raha makany anefa zao tonga dia tasomandreo dia inona zany ny ataonao hitavy ambodrinao izany ny afaka manampy anao amin'izany zavatra Irasina menangaria amin'le fanafody 500 000 aloha nomeny sady izy ny laza mbola idonina tokony zarainy izany satria zany nahita amin'ny marché
atsasana. Zany koa hoe dia olandrina dia efa makako fofoky aza. Zaraina le teo a 50-50 eny Marary ahy. efa miasa ny fanafody. Marary ahy. Manino izy? Vonikosokosehako teo faratara kely a kolapsa teo io. Marary alanja. Marary. Ino koa nataony lahy ty? Iza le lahy? Ka ilao lange mba mijerijery aty rehefa tsy tonga eo iareny. Sady mba tokony jerenao mihitsy ny reninao io. Somany tsy mahatatran'le zafy kely. Za mihitsy natongavako aty. Be voko vola. Be voko. Za aloha tsy te hampiady olona fa marina tsy maintsy ho lazaika. Mandehana ianao makany amin'ny ranivo. Fa ranivo sy vola no miraiky kombakomba momba an'io zazakely io. Tsy zanakao io. Zany eny natonga mafelaka hotorany. Na eny zany resaka zany. Sady tsy tiako anao lanja nambady an'iny. Fitaniny sy ranivo fotsiny ianao. Ahoana? Efa ndresaka angana resy vola? Mbola fitahanao ihany a. Fa maninona? Maninona moa tsy niteneninao tamin'ny fa tsy zanako inanika ambony vola iny. Midira aloha elahy, petra aloha dia miresaka tsika. Tsy hiditra any na mijeranao ary marikoriko anahako. Aika ianao io mihitsy nitady hamotika ny fiainako hatramin'izay. Ta mihitsy vehivavy tsy miteraka tsy mahalala an'izany atao hoe tena reny. Amin'izay lanja mifandrabirabianao ah. Lanja, mitany ianao mandeha. Adinona koa mbola hijanonako ato. Fa zao a, teneny tsara iny vola iny. Fa za tsy voarebirebinareo amin'iny zaza iny. Mazava. Inona koa taony kialadala ty amiko aty? Za tsy adala ohatranao. Inona moa ny tombontsoanao mampiady ny lanja amin'ireny? Reniza. Tsy manana reny afa-tsy za iny. Reny zany raha matoty tsy mpanary zanaka ohatry ny nataonao ah. Aza be resakery kiala fozahoranty a. Tedavo any ny renjanakao rehefa teraka. Fa ilanja tsy miteza zanabaratra. Lanja. Mila signature anao. Fa maninona ianao? Fa nareo vehivavy tonga ve nateraka ao mpamitaka mihitsy? Azafanga kosa
lasa mitovy daholo an'izay zavatra rehetra. Zanako akory angely zanako vola ianao anefa nyteneniko foana hatramin'izay fa zao ianao vao tonga saina sady ka za koa no nyteny an'izany dia ohatrany hoe tsy fitiavako any vola indray ny tena marina koa ny zany tena tianao fa nahilikilikao foana arena efa napetrako aminy fitiavako tsy afaka nambadilikavako ohatran'ny vola ntsony dia taiza zanabaraka indray zany ameritreretra iandro lanja rehefa tsy araka ny vola aleoko miaraka amin'ny renin-janako aleoko manambady any sara manao madame Rany tady amin'ny vola tao inona indray izy tsy ady ny aleako atyko madama iresaka momba nazy lanja mihitsy ny fitavako amin'ny vola ahoana lasany amin'ny kalasarandray ny lanja karaha lasa mo izy inona nidirany tadiavanao amin'ny vola an'izany satria fantatro fa tsy maintsy andainga indray sa raha hoe bevoka ny lanja nefa ilay zaza tsy any lanja fa antale izay ny tediavako amin'ny vola za zao mieritreritra hoe aty zao mety ahitako anazy lasa teneniko izy rehefa hitako izao mbola tsy haiko hoe aiza misy azy ay Miala mafilaka inona ny tediavan'ny-kalana fa maika fa inona mihitsy moa tanjona amin'ity resaka ty e to tsisy resaka fidiram-bola fa fampiadiany olona fotsiny zay le teneniko amin'ny-kaly zay rehefa miasa dia mila miaritra ka rehefa tsisy fidiram-bola ho ahy ajanoko any zay mbola maharekareka an'ity zay tsy mahay misera mihitsy fa mibitabitaka fotsiny tsy misy boby ty dia mividiana dia mibota dia mihinana dia mieritreritra ao anaty any tany dia anatsafana ko ianao anatsafa ahoana eka efa nitenenao tany amin'ny lanja fa tsy zana ny ty zazy ty za ve dia teny amin'izany moramora aloha vola mbola tsy hainao fa fampiadianantsika koa zany raha ny fahafantaranao ahy zany dia teny zany inona ny tokony tenenako an'izany any problemako ary tsy voavahako dia izy ary niteny izany tany aminazy dia ahoana koa ny afantara mafielaka an'izany resaka izany mbola mafielaka ihany koa fa vao amin'ny vehivavy iny ianao iarena koa ary ny tonga teo nitady anao anenina koa lasany amin'ny sara ho ny lanja fa be voka ho ny sara zay zaniko zay zany ahoana ka io zazy io nge ho ny antale fa sara fotsiny mampiasona ny lanja ny lanja io ahoana aiza izy ataovy miditra izy tsisy olona ao fa ataovy miditra izy misy intérêt velo zany ampity olo izy dia hitanao eo fa
Bonjour madame. Bonjour. Petra e. Santa zao ny tsoko anao madama. Raha zay ianao dia mandray fepetra mihitsy amin'ilay sara io. Lasa mahazo laka be ne izy ato e. Angao mbola tonga eo indray. Fangaha vitan'izany. Be voka amin'ny tale indray hono izy azy zao. Maninona? Kosaniko. Raha zany mihitsy aloha ianao tsy avelako vita moramora mihitsy izany. Ary tena masaha mihitsy kaladala iny a. Kosa ny tenenako anao hoe mandray fepetra e. Sotra kely. Hitako io ny anaovana azy. Maninona koa mifangalatra azy ohatran'izany? Ohatray, rehefa tsy mahay miaina ke dia aleo pitehany any a. Le izy potika tsy karahako, fa le mifangalatra amin'ny marché mihitsy ny tsy mety. Samy vehivavy kala mba mifanajà. Efa fantako ange fa tsy maintsy ho tonga saina ihany ianao. Tena marina Sara, dia noho avy amin'ny zanako mbola everenako aty. Zanatsika ho. Dada, misy mitady lahy. Fa inona mbola lianao aty? Mila miresakitsika lanja. Tsy mila vehivavy mpandainga. Tsy nieritreritry ny andainga taminao zany mihitsiny a. Fa inona zany filazan'ireny zavatra nataonao ireny raha tsy lainga? Fitaka! Moramora dada. Lasa ianao mandeha. Lanja, mba enoy aloha zahay. Efa ampy zay. Eto any amin'izay nazono azy zany ny kibonao. Fa manana ny anahy koa. Mazapa. Raha fananiana tsy nandroso. Maika be fa saika resaka zavatra vetivetika amin'ireny fotsiny. Tantarao aloha. Hitandry. Mila mail ndry. Mitadana bokandry kialatsy ampilany iny. Iarena indray zay. Oui. Inona nataony? Voasany voanjo boko tany amin'ny kialazany iny ndry. Hoe bijokera. Inona le bijokera? Be voka rehetra. Ko tsy voamaka ve zany milay? Mety rehetra aloha tsara vao miteny hoe milay. Vatin'olona ny iny ary tsy mamenatra ny kialarena mihitsy hiteny amin'ny lanja hoe be vokan'ny aildendry. Zay aloha no tena grave. Inona no mba conseil omendriana? Tenen'ity fotsiny taly hoe roay tsy asa ao aminazy tsony kialarena. Sao dia manangana sekta mantsy. Tena mety mihitsy zany. Lao iny roana. Sao dia tafalantsanansana ny mako mivavana iny. Oui. Fa tokony mendy bobokila. Sao dia tafanatsanatsanao mivavako.
dia daviko ianao tsy hita ianao zao ny atenay ny mba hanavitra anazy any dia efa ela ve izy ny tany fa misimisy any fa miterinandro tera ny fitsara anazy tonga dia mandeha ny an-tanam-boasaina Sarafa misy problème karaha nisy problème ny tsy natsoina fotsiny dia tany ivelany tany tsika izy ianao ny olo fa manino kefy alohaloha ilamina ho ahy tsy tiako mihitsika roa hitan'olona hoe ato aloha vita ny divorce vo hitan'olona fiza moa ny tokony ahitantsika koatra ny kalarena hitan'izany ianao hitany ako fa ino tsy problème enfin izy ny tena problème ka ino fa manino ka nyteneniny tany amin'ny kalazaninina tany hoe be voka satria fantany izany dia onozarananiny rehefa misy manontany fotsiny ianao dia mandaby hatramin'ny farany tandriny so baratakafa mety abigadra antsika surtout amin'ny lanja mandaby hatramin'ny farany foana aloha ianao mandraba vita ny divorce anao zay efa hitandrina prenao fa ny tokony ahitana azy izy ary efa migadrako andriamanitro andro fitsaranazy izy andriamanitro tena tokony ataon'izany tsy maintsy manampy anazy iza metalatala vola andeha ho any ndre dia raha isy-potsiny ihany itony tena oatra ny lolo fotsy tsy tokony ho titeny ohatr'izany ery neny tadidio tsara fa raha tsy ny olona iny efa maty ohatray tena ary mieritreretindre atao e tsy haiko mila manampy anazy fotsiny sady tsy hitako inga hoe inona ny tokony mbola fenako polisy lanja rehefa ny avady aman-janany any dinio tsara ihany aloha ny zavatra atao e alohan'ny andraisana ny fanapaha-kevitra sady leo be koa ary neny aleo izy ho sambatra any amin'izay mahasambatra anazy any fa za koa mba manana ny fiainako zany ohatra karazany inona ahoana hoa ty mipetrapetraka fotsiny ty e mipetrapetraka ahoana indray zary lola zao ataon'le zao le hoe matokitoy fa raha terako hoe ampiasoiny ny olona fotsiny io ampiasoin'izy fa ny vatindriko le aty a matokotoko fotsiny nefa mivahavara manamboatra iza ny manamboatra fa kala sakako lasa ao amin'ny taly eo kala sa mety amindry zany filme efa mandeha foana zany ry lola adalindry zao ny occasion kala occasion amin'inona indray ary maka ho isendry a dia tratraho ao tonga reny dia migadra
tady amotika amin'ny fiainandiko ale teo hatramin'ny farany ndao koa any alohany aloha sy loakanjo ka angandrava solasy io izy eno a menadara saika lasalasa mivavako hoe izy niaraka nanomboka ovinandray mory lola ty tsy malala fomba ty tsy mambolona tsy alohan'ny kala re za tsy malala fomba toy zay raisipotsiny io na ho fa raisipotsiny eo ho avy eo kala zany inona sy misy ary miariko kovera anatratrana roro kalme anao aloha fitikany eo antibavy be io zany mba zahoana bobo indray dia mamoron-dresaka eno tsara ny antibavy a na nisy boby na tsisy boby dia nanampy anareo fona ary mbola anampy androany minina ro a tsara tsy minina ro a tiaoko ho avy eo ny arikovera miaraka amin'ny zaniny sy no isie Mansour. Zava-toprakitra raha mba atsokely ny raharantsika manaraka azafady. Misaotra raha matofilo raharaha laharana fa 8027.rp bara 15 bara ip izay anenjehana ny Andriamatoa Bruno Amadali ho nini nandratraka miteraka amin'ny fahafatesany Lucas Andrianasoa. Iza ilay Andriamatoa Bruno? Zato. Ianao iarany zavatra hitondrananao sy ampagananao eto anatreha amin'ny fitsarana ianao dia voalasa fa tao ivoloana distrikany Tomasina faharoa tamin'ny fotoana mbola tsy maty-paikandro izay mbola latsaka ny folo taona fa ny lalàna manenjika anao nininy ka sy tanana sy nandratra ny Andriamatoa Lucas ary zandratra izany no nitarika ny fahafatesany ao a izany eloka izany a dia feziny sy faiziny andininy fa 7:7 ao amin'ny fehezan-dalàna famaisana ka ekenao sa lavinao zany laviko tompo ina natony andavanao anazy satria tamin'ny fotoana io tompo dia nahen'olona nikikika tao anaty rano dia niazakazaka ary nanenjika azy tao anaty rano dia nanavitra azy olona nsarona maso no hitako tao tompoko dia nanalana azy tao anaty rano dia izay manafanontania fena vao mifampanaofana misaotra anao raha matofoloa manana fanontaniana izahay inona ny antony nantsiranao tao amin'ny toerana raha vao tonga teo ny polisy no nitahotra tompo satria rehefa tonga teo ny polisy dia nanondrotondro aho dia noho n'izay tompo dia nitsoaka ako mbola misy fanontaniana ve izay ihany raha matofoloa misaotra tompoko ary nareo vao fiarovana tsy manana fanontaniana tompoko ary no Andriamatoa Bruno ianao fa tsy mba nisy olona afaka manamarina mihitsy manao vavolombelany zavatra nyteneninao teo hoe tena marina marina ny tena marina tompo dia tsy nisy olona nanatrika an'io zavatra io afa-tsy ilay olona narovako ihany nefa nisy tsy manatrika anao eto amin'izao fotoana izao tsy eto izy tompo za le olona
iza ny anaranao mandroso hoe Vola sosa ondra Edmondine ny anarako. ianao le nisy nakakeriny Eny toko. izy le olana votanao Eny toko. dia ina ny zavatra fantatrao mikasika ny tsiraraha ty madama Monsieur de justice toko raha Argentine atany ianao dia voalazako amin'ny tahiry vehivavinao atao paronao ataonao toko vehivavy iza io indray ny ianao razaninina ianao zay zavatra mandalo rehetrarehetra nao anaty lohanao dia hitondrasanao iseza ianao nefa manana ny zavatra ataonao any aza madama mila tsiny ramose nino fotra ny foana Nisy nakakeriny tompoko dia nety le olona nitsoaka. Rehefa nitaritaritiny dia miezaka nanohatra anazy dia feo zay miaraka mianjera. Nanjo fonjeo aho dia izy nanavitra anazy. fa le olana nakakeriny ianao tsy hitanao mihitsy tsy fantatrao tare tsy fantatrao feo Tsy fantatro toko satria nitapenandry zareo ny masoko dia tsy nafantatra n'inona fa nitadidiko fotsiny rehefa niaraka ny anjera tao anaty rano zay dia ohatry ny entiko nidona tamin'ny zavatra izy dia ohatry ny kritika dia tsisy zavatra hitako tsony fa izy efa nanavitra anazy. manana fanontaniana fa ny fampanaovana Tsy manana fanontaniana intsony izay raha matofilo. manana fa fiarovana Tsy manana fanontaniana tompoko. ay mitaka ny fampanoavana ary raha tsisy fanontaniana intsony Misaotra anao raha matofilo nitakiana eto avy amin'ny fampanoavana dia taky ny fampiarana ny lalàna. ya manana fanamarena mpiaro ya Misaotra raha matofilo. Tsy melaka ny olona rovanay satria izy dia tsy nahita ary tsy nikasy tanana io olona maty io akory. Nisy tetiny atao hoe état de nécessité satria am-behivavy no navotany ary tsy nanao afa-tsy ny nanavitra io vehivavy io izy. Izany ny teninay raha matofilo ka mangataka izay mba ahafahany madiodio satria tsy meloka izy. dia isitona ny fitsarana ary mivoaka ao aorianan'ny fotoam-pitsarana ny didy misaotra Aizy folo. Ataonao ino izy? Mila anazy. Fantatro fa izy rirany no tena tia anazy sy mitaka mihitsy. Ay moa fantatrao ihany izany. Nefa dia tsy mbola velanao na nazavana dia kely akory ary izy. Tabataba sy namiatsiny na may anao. Fa tsy fotoana tangatsana intsony izao niny. Aizy izy fantatro. Lanja. Tsara loatra lanja. Leo nanampitamby anao izay. Misy fetrankony izany fanteferan'izany e. Raha toy ary izy tsy hananao akory. Fona neny ampio mba hiresaka aminy. Fantatra nefa samy tianana ianao na ivoly. Ho amin'izay lanja. Dia sy nataonao tsinotsinona loatra izay. Fantatro fa diso aneny. Mifona. Androso. Fona. Fona fona. Fona fona. Fona.
inona moa no tokony hifonanao amiko tsy efa manana mivady sy ny zanaka tena tianao ianao inona mbola tediavinao ankoatr'izay latsainao tsona vola fantatro fa diso a azy zany natongavako aty be fatara loatra zay hatramin'izay nandady lahy tany aminao nangataka resaka sy fanazavana tany aminao fa nahilikilika ao foana mamela hafo mbola tianao izay foko efa tsy tianao tsondry lanja ifandratrainao tanteraka ny foko izy miaraka amiko sady tena tiana izy ny tian'le zaza tao anaty kiboko dia manomboka izao dia ataovy izay asambatra anao fa aza mieritreritra nisopatra amin'ny fahasambarako tsotra ampizay vola